Mirongatra izay tsy misy toazy ny tsy fandriampahalemana eny Tanjombato sy ny manodidina eny amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha tsy fandriampahalemana eny Tanjombato eny no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Autoroute Antananarivo Toamasina tanjona ny havitany 20 kilometatra voalohany izay horakofana tara mialohan'ny fihaonana an-tampony SADC amin'ny volana Aogositra ho avy izao. Midika izany fa miroso mandrakariva ity asa fanamboarana autoroute ity amin'izao ankehitriny izao na dia maro aza ireo tsikera itiseroa ny mahakasika an'izay fanamboaran-dalana autoroute izay. Any Toliara indray nisy nangalatra ny gazoil 10 litatra ana Jirama. Efa anaty fahasahiranana ny Jirama fa dia mbola misy saha mangalatra ihany ny solika tokony ampiasaina hanodinana any milina mpiary herinaratra ao Toliara ao. Nosoloan'ireo olon-dratsy petrol ny ampahany tamin'ny gazoil izay nientin'ny camion citerne. Notrohan'izy ireo ny gazoil 10 litatra dia nosoloan'izy ireo petrol 10 litatra ihany koa. Ny zava-doza amin'ity raha ity dia lasa gazoil sy petrol mitambatra izany no mirotsaka anatina grupy. Tratra aloha ity indray mitoraka ity fa asa izay efa nitranga tany aloha tany hoy ny fanontaniana izay napetraky n'ireo mpanarabaovao manoloana an'ity halatra solika Jirama ity. Eo am'resaka famonoan-tena indray lasa mitaintaina lava ireo mpitondra fiara ankehitriny satria mitombo isa be ireo olona mitsoraka tampoka eny amin'ny arabe eny mba ho domin'ny fiara amin'izao fotoana izao. Famonoan-tena amin'ny endriny vaovao moa izay mitady ho lasa lamody amin'izao ankehitriny izao ity fitsorahana eny an-dalambe mba ho domin'ny fiara ity ka izay indrindra no mahatonga anireo mpamily amin'izao fotoana izao lasa mitaintaina lava sao dia mahafaty olona amin'izay resaka famonoan-tena izay nefa tadidio fa rehefa mahafaty olona amin'izay fandomana fiara izay dia matetika ny mpamily ihany no diso ary tsy maintsy migadra foana rehefa tratran'izay resaka lozan'ny famoivoizana izay. Eo amin'ny fanadinana BPC indray ny hena ny tany ankizy afa-panadinana tamin'ity taona ity 7,5 isanjato ny tahampahafahana fanadinana BPC tao Madagasikara tamin'ny taona 2020 ity araky ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tamin'ireo mpiadina miisa 7,7 sy sorohetsy izay voasoratra anarana dia 7,7 sy 7 sirahetsy ihany no afaka fanadinana. Raha toaka tsy tonga niatrika izany kosa ny 2,7 fa ny ambiny kosa dia tsy misy afa-panadinana. Nahitana fianana hatramin'ny 900 izany raha hoarina tamin'ny taona 2020 izay nahatratra 70,7 isanjato ny tahampahafahana. Raha ny hevitrao mety ho inona ny antony nahatonga an'izao fitotongana ny tahampahafahana fanadinana izao tamin'ity taom-pianarana ity. Tany Ankadinondry Sakay indray trondro vaventy 5,7 kilograma no azon'ny mpanjono tao Ankadinondry Sakay tamin'iny androny omaly iny. Tao anaty renirano moa no nahazona izany hoy Rifaly sy ny namany raha vantany vao naneo an'izany trondro vaventy be izany tao anaty tambazotra antserasera Facebook tao. Midika izany fa tena misy ihany ny trondro vaventy amin'ireny renirano ireny amin'izao ankehitriny izao fa izay tsara sanjila ihany no mahazo azy ireny. Eo am'resaka tsy fandriampahalemana indray lehilahy iray hita faty nahitana tsindronantsy ny takibany. Lehilahy iray no hita faty eny ampitatafika Tangaina tamin'iny androny omaly maraina iny. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro ny fitaminana nanao fijerevana an'izany fatin'olona izany. Nahitana tsindronantsy teo amin'ny takibany raha ny fizahana nataon'ny mpitsabo
tamin'ny razana izay hita teny an-toerana trany midika izany fa tena tsy mandro fahalemana ny tany amin'izao fotoana izao aleo mailomailo foana rehefa mandeha irery fa sao dia tratrany izao fahabibiana izay ataon'olona izay tena efa lasa nivadika biby amin'izao ankehitriny izao. Ao anatiny izay resaka raharahana tsy fandriam-pahalemana izay hatrany ho tohiny ilay raharaha famonona andratombokolahy Randriamanantena Miandry Harson na miandry dia efa eo am-pialatanan'ny pôlisy ny raharaha amin'izao fotoana izao ary efa misy ireo olona tratra tamin'ity famonona tamin'ny fomba fihaona bibina sy mahatsiravina izay niseho tany Rivonimamo ity. Tsapa sy hita ihany koa fa tena mirongatra tsy misy toazy ny tsy fandriam-pahalemana teny Tanjombato sy ny manodidina eny amin'izao fotoana izao. Tamin'iny androny afaka maliny sahabony tamin'ny 20 sasany alina tany hoany teny Saripody ankaikin'ny lalamby dia nisy fanafihan'ny Jolahy indray. Olon-dratsy efa dahy mirongo basy no niditra ankeriny tao an-tranon'olona iray sady nandratra olona roa tamin'ny zava-maranitra izy ireo nandritra izao fanafihana izao. Volona iray tapitrisa ariary sy ny fahitalavitra ary ny finday misa roa no lasan'izy ireo nandritra izay fanafihana izay. Raha ny filazan'ireo manodidina dia tonga tao an-toerana ny pôlisin'ny Tanjombato sy ny avy amin'ny boriboritany faharoa Ambohijatovo nijery an'izao zava-nisy tany an-toerana izao. Tsy nisy hita ireo Jolahy izay voalaza fa samy naneho ny endriny avokoa. Manomboka tsy voafehy ilay fandriam-pahalemana tato ho ato raha eny Tanjombato sy ny manodidina iny no resana. Vao no 9 Jolay teo no nanakoako ny poabasin'ny Jolahy teny Kanibal Ankady izay nahaverezana volabe dia ity indray dia efa misy sahady ny resaka fanafiana amin'ny tampiadina eny Tanjombato sy ny manodidina izay ka manao antsoavo ho an'ny mpitandro ny filaminana ireo mponina eny an-toerana eny amin'izao fotoana izao mba hijery ankaiky ity toe-draharaha izay misy eny Tanjombato ity fa tena mahatsiaro mijaly ireo mponina izay miaina ao anatin'ny tebotebo lava sy tsy fandriam-pahalemana manoloana izay asan'ny Jolahy sy ny afitsokan'ireo mpanao ratsy any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao ny eo amin'izay resaka fanafiana amin'ny tampiadinina eto sy roa izay ka dia miandry an'izay ezaka faran'izay mafy ho ataon'ny mpitandro ny filaminana izay ny mponina eny Tanjombato sy ny manodidina eny amin'izao ankehitriny izao mba hamingorana hatramin'ny faka n'ireo tambazotran'ny Jolahy izay mampihorohoro ny mponina eny an-toerana eny fa satria tena mijaly izy ireo noho izay tebotebo lava iainan'izy ireo amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro izay indrindra fa rehefa alina ny andro dia manahy sahady izy ireo fa sao dia ho isanafika indray. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.